eo amin'ny fiara-miasa amin'ny anivelany kosa indray tonga nitsidika ny filohampirenena Eratsonary Mampiana tetsy amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny délégation parlementaire sinoa izay notarihiny Andriamatoa Kiangba Pungkok avy amin'ny Assemblée populaire nationale ny République etim-bahoakan'ny Chine. Nanao fitsidiana ara-panajana n'Andriamatoa Eratsonary Mampiana filoham-pirenena teny amin'ny lapam-panjakana teny Iavoloha ny délégation parlementaire sinoa izay tarihan'Andriamatoa Kiangba Pungkok avy amin'ny Assemblée populaire nationale ny République etim-bahoakan'ny Chine. Araka nambaran'ny filohan'ity délégation parlementaire sinoa ity, Andriamatoa Kiangba Pungkok dia efa ara-tantara mihitsy ny faneraserana teo amin'ny parlemanta sy ny fitondram-panjakana malagasy satria efa tamin'ny taona 2027 no nifanerasera ny roa-tonta. Isan'ny votra nandritra ny feonan'ity délégation parlementaire sinoa ity sy ny filoham-pirenena Eratsonary Mampiana hery momba ny fanamafisana ny fiara-miasa ao amin'ny firenena roa-tonta indrindra eo amin'ny lafiny ara-politika sy sosialy. Eo ihany koa ny fampiroboroboana ny fiara-miasa eo amin'ny samy androm-panao lalàna. Sehatra maro no ifandraisan'ny firenena roa-tonta ho Andriamatoa Kiangba Pungkok dia ny ara-toe-karena, ny varotra sy ny fambolena ary ny fahasalamana. Laza ny fahavonona ny anohana ny Madagasikara amin'ny parlementaire sinoa eo amin'ny fampandrosoana ny sehatra ara-toe-karena sy ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka. Misy itovizana tokoa ny firenena roa-tonta ary tsikaritra fa manan-karena i Madagasikara ary afaka entina hanatsarana ny fara-piana amin'ny mponina ao aminy izany.